Canada satria zanaka malagasy reo tamin'ny 2020 dia tadidinareo tsara ny herisetra teo amin'io lapan'ny io Analakely io ny polisy no natao fitaovana tamin'izany ary dia iarahantsika malala ny tantara fa tsy verenana intsony fa ny androany dia mijery ny lasa hananganatsika ho avy tsaratsara koa fanoherana hoy za teo amin'ny fomba vaovao, fanoherana feno firalahino, fanoherana feno fitiavana fa tsy fanoherana araka an'le fataon'ny mpitondra hatramin'izay hoe reo dia olon-dratsy dia tsy mety samborony reo, tsy mety atao amin'izao reo, tsy azo ekena ntsony zany manomboka mivany androandroany ahatsiarovatsika ty 27 taona misy 13 mai 72 teto Madagasikara koa saintsaintsika malagasy fa dia habaribarinay amin'ny vazantany efatra eto Madagasikara amin'ny vahoaka tsirairay avy midika an'ity zavatra ity 20 teboka raiky amin'ny telopolo ministera raha ny hevitra anay marina fa ankapobe ty tokony hisy fanavaozana par secteur, ny secteur tokony direo ministera mitsinjara raiky amin'ny 20 tokony hazava ato ny fanovana amin'ny tokony izy ho amin'ireo ministera raiky amin'ny telopolo reo fa tsy 20 teboka no aseronao ery izay zavatra zay nefa raha maheno an'izay indra sahady ny mpitondra dia efa ho rangitra io ndray maksy fa fa tonga ny azy olo ratsy io ngamba mila tadiavana hevitra io fa ohatrany be vava loatra le rangahy io zay zany tsy maintsy afarako anie raha mbola mitohy le fanehoan-kevitra nefa hanitsina ny ty dia hanao zay hiantso zahay ny malagasy pretendrazany ovakina tsirairay avy amintsika ty dia hodinina hisy fanazavana ho hitanareo angefa maro ny fanavaozana fanatsarana azo atao amin'ity programme général de l'État ity ka ny fotoana androany fotoana sarotra aby zany tsy hivalampatra loatra amin'ity fa hiverina fotsiny hoe démocratie dradradradraitsika ty dia ifampiatsara velatsy eto mandrakizay malagasy raha tsy manova famindro zay mpanolotra dia efa vorona hanometanana ny mpitondra ny anjara-birikinay eo anatin'le hoe reto ny sosokevitra mahamety anty firenentsika ty fa enareo aza manao fijery lavitra na tonga dia andaha avy hatrany hoe andrasonareo hitondra nagaty zay vo ny anareo no alefe fa mbola zay aloha zany neto ambony seza tsy zay tokony hijerena le izy ary zay no mampatanjaka ny firenena avy ny any velany reo pays émergent reo pays efa développé reo dia mifanaja ara-potokevitra rehefa mifanao ady hevitra na ny amin'ny aterimeram-pirenena zany na ny amin'ny aterimeran-doolona mifanaja ary samby miconsidéré na ny andany na ny ankilany fa neto tsy zay